Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mivavaka isika. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao isan'andro izay Tompo. Raha mbola nomenao ny fotoana tahaka an'izao ahafahanay mifampizara hatrany ny amin'ny hatsara ny teninao. Izay dia miompana mandrakariva amin'ny hoe mahampivavaka fiainana ny toe-panaraka anao Andriamanitra, koa ny fanahinao masina ny noky hitaridalanay ahafahanay mahatanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka izany dia mbola mitohy hatrany ny fijerentsika an'ireo atao hoe olo-malaza atao amin'ny Baiboly, nanana ny antsoina hoe toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny mahampivavaka azy ry havana. Anio ary dia Ezekia mpanjakan'ny Joda indray no hojerentsika. Anisan'ny mpanjaka nalaza tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra izy, satria raha vao nanjaka dia noravaniny ny fanompo-tsampy, nampidiny Ahaza mpanjaka rainy izay nidombiasany rehefa maty Ahaza. Noravaniny ny tempolo-tsampy rehetra izay nataony rainy ary namboariny tsara ny tempolo, namboariny hifanaraka tamin'ny izay mety ho tanjona araka amin'ny fahalalany azy rehetra. Tiany Solomonina mpanjaka nandroena ny tempolo ary tahaka izany koa no nandaminany ny fampam-pivavahana mba ho tahaka ny tamin'ny nataony Solomonina ihany koa. Na dia eo aza nefa izany dia nandalo fahasairana ny fanjakany noho ny fisian'ireo firenena matanjaka manodidina azy, izay nitady ihany koa anjakazaka amin'izy ireo toy ny Asiriana, ny Egiptiana sy ny sisa izany. Teo anatrehan'izany nefa dia tsy nataony Ezekia ambany zavatra mihitsy ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Izao no anankiray izay mampiavaka an'ity Ezekia ity ny amin'izany fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra izany. Marihana tena nivavaka izy, ilay nanonona vavaka narary dia avy eo dia mbola nampitomboina indray dia 12 taona. Ireny izany aloha tsy dia ho resahantsika loatra fa hoe izay niainany an'izany hoe toe-panaraka an'Andriamanitra izany, izany no lazaina amintsika eto. Jereo kely ary nge ry havako, manasa anao aho raha sitraka ao hijery ny tantara faharoa, toko 1telopolo, andininy 20 ka hatramin'ny 120. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany nataony Ezekia eran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamanina izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamanina dia nataony tamin'ny fonony rehetra ka nambinina izy. Amen. Naverina tantara faharoa, toko 1telopolo, andininy 20 ka hatramin'ny 120 no misy an'izany ry havana. Andinge fitinina ilay izy. Reto izany no nampiavaka azy: nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Azo ambara angambany hoe amin'ny endrika telo izany. Nitady an'Andriamanitra izy araka ny nambara tamintsika teo, dia nasehony izany tamin'ny fandravana an'ireo tempolo-tsampy sy ny momba azy rehetra, ary indrindra namerina indray izy ny amin'ny hoe ahoana ny fampam-pivavahana, ahoana ny fampiasana ny tempoly. Ary dia tamin'ny andro no nankalazana ny Pasika izay atao hoe efa noviravorain'ny mpanjaka teo aloha, anisan'izany ny dadany Ahaza, dia naveriny tamin'ny lohan'ny ndraika niteraka fifaliana teo amin'ny fiainan'ny voakan'Andriamanitra izany. Ary fahatelo farany ny fankatoavany ny baikon'Andriamanitra. Zany no finosin'le nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ary koa amin'ny andininy 120 dia ahitantsika hoe nanao ny zavatra rehetra tamin'ny fony izy ka nambininy ireo le fitadiavana an'Andriamanitra ny amin'ireo le fanompoana an'Andriamanitra izao. Ary izany ry havana ny tena ilaintsika koa, izany ny tena tadiavintsika koa, ary izany no tokony hitondra ny tany sy ny fanjakana, ny firenena indrindra eo amin'izay firenena azo ambara fa misy mpivavaka ry havana. Tena mangataka mihitsy isika mba hanana tondra tahaka an'izany ry havana. Noho izany ary dia izay mba tiako hisarihana ny saintsika amin'ity anio ity dia izao:
raha soratana ary ny momba anao, inona no mba nisongadina vitanao tamin'izany hoe fiainana ny toe-panaraka an'Andriamanitra mpivavaka tahaka ny Ezekia izany. Dia mahery ry havana fa misaotra ny tompo mbola velona itsika, dia mbola afaka manoatra tantara tsara koa amin'ny fiainantsika, dia mba ho tanteraka amintsika ty tahaka ny nataony Ezekia ty hoe nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'Andriamanitra izy, nanao ny zavatra hita tamin'ny fony izy ka nambininy. Amen. Hivavaka isika. Dia misaotra anao izay Tompo fa omenao ohatra mba ho tafina, ka ny fanahinao masina ny hitari-dalanay mba ho tahaka ny Ezekia koa izahay, ary indrindra mba hanana mpitondra isan'ambaratonga rehetra hatramin'ny faratampony eo amin'ny firenena tahaka ny Ezekia Tompo. Dia maniry sy mangataka izany amin'ny anaran'i Jesoa izahay. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.